Izay dia efa nanao ny téléthon anisan'ny karakara niaraka atao sojabe rehefa nagataka zareo zay natao Toamasina ary nahavory olona marobe izahay tamin'izany teo amin'ny nanatitra zany participation tamin'io teo amin'ny 3500 personnes mahery eo no olona tonga nanatitra na entana kely zany na voly zany na ataontsika hoe fitaovana maro samihafa zay ilaina rehefa eny an-dalana moa le fitaovandreo fotoan'izao ary ny voanina tamin'izany dia teo amin'ny 50 millions malagasy mahery teo. Miantso ny fitondram-panjakana zay mba hijery akaiky ary anamarina firy ny simba ary amerina amiloniny amin'ny fomba aingana dia aingana ireo simba ireo trantokantranony olona zany ary ny fiangonana sy ny fampianarana rehetra simba tany satria mila bilan mazava ny toe-javatra ohatr'izao mila petrapetraka daholo ary ny amin'ny fomba ahoana no narenana an'ireo otrinona volirena narenandreo ary mila ataontsika hoe calendrier mazava ny fanarenana satria asa tanan'olombelona no natao tany fa tsy lozavojanahary ihany. Ny fanjakana dia tokony voalohany indrindra manao zay bilan zay ary mametraka hoe ahoana ny fanarenana anatsakabary satria nisy vohina tao. Akoatran'izay tokony nanambara mazava izy hoe inona no tena hoe zava-misy tany marina. Samihafa ny lozavojanahary sy samihafa ny loza nataon'ny zanak'olombelona ka sao kosa hoe anaronana zavatra crime contre l'humanité tany Tsakabary no mody arosoana ny cyclone ho atao malaza sy anadinona ny Tsakabary dia ohatrany ninina hotakonana ve ny raharaha Tsakabary zay samihafa amin'ny lozavojanahary satria loza ny tanan'olombelona izy ity ary misy vohina nataon'ny zanak'olombelona ka izay zany ohatrany hoe ngamba ny mety mbola mahavarina ny fanjakana kanefa moa izany zavatra any dia tsy maintsy ho atao mazava ary zay no mahatonga anay nametraka amin'ny fomba mazava inona ny tena atao hoe raharaha atao Tsakabary. Raha tsy zay mangalara takinareo zay mety hoe hitsampinganana olona raha tsy hita indrindra raha atao tsy hita zany raha tsy miroso amin'ny fanadadiana lalina ny mpisary totorana dia tsy maintsy hiditra amin'ny fisarana iraisam-pirenena io raharaha Tsakabary. Izahay dia manao antsoavo koa ny fanjakana mba ametraka mazava ny bilan mazava atao Tsakabary firy marina ny tranomaty ny tranomay sy voadoro ny fiangonana ny toeram-pianarana mba firy otrinona marina ny perta tamin'izany ary miantso ny fitondram-panjakana mba anarina isa tokantrano ho an'ny vahoaka malagasy satria tsy loza voajanahary ty fa loza zanak'olombelona ka anarina ny tokantrano rehetra simba tany Tsakabary. Olo John Dabona, président de l'Émergence de Madagascar.